Maro ny olana sedanimponina ety amin'ny faritra Iva hoy Augustin Andriamananoro. Tsy maintsy vitaina mialohan'ny rotsakorana ireo lalankely izay mampitaraina ny mponina fa tsy zarizary ka mety tera-doza. Mila fandraisana andraikitra sy fiarahamientana no ahafahana miroso amin'ny fahombiazana. Ataontsika milay io hoy Augustin Andriamananoro. Tompoko vavy sy tompoko lahy mialohan'ny hidirantsika amin'ny votoatindresaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana ary tsy miova. Abonné alohan'ny sainantsika asio j'aime ny vidéo ary apetraho ihany koa ny komantera. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny votoatindresaka izay ataontsika ato anatin'ity vidéo ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ny sainantsika. Ity loharanom-baovao izay navoaka ny pejy CRGN ity moa no hanombohantsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity vidéo ity. Izy ity moa dia resaka loza ampifamoivoizana ary olona iray no maty. Moto iray sy fiara Mazda iray no nifandona ny alahady lasa teo tany Ambohimanazaka Ambatolampy moa izany toerana izany. Vokatra izany fifandonana izany moa dia naratra mafy ilay mpitondra moto ka maty na dia efa ny entina nitsabona aza. Raha ny fantatra dia tsy fitandremany ilay mpitondra moto no nahatonga ny loza satria tsy nanaraka ny lalana tandrify azy izy sy ny fandehanana mafy ihany koa no antony nahatonga izany loza izany. Izany moa ny zavanitranga ny alahady lasa teo tany Ambohimanazaka Ambatolampy koa dia zaraiko aminareo rehetra satria izahay ato anatin'ity saina ity moa efa tsy mahagaga fa mizara ny zava-misy foana ny zavatra ataonay isanandro. Rehefa voaresaka antsika moa ny mikasika aniny lozam-pifamoivoizana iny, ndeha resika iresaka kely ny mikasika ny fitiavana Mikaely. Ny androany maraina moa dia niparitaka ny hoe efa tonga any Etazonia i fitiavana Mikaely hiatrika ny fifaninanana Misklemania Amerika izay atao ao Hollywood ny 13 Novambra ho avy izao. I fitiavana Mikaely moa no hitondra avy ny maha-malagasy amin'ity fifaninanana ity. Tsy vao izao izy no nanao ity fifaninanana ity fa efa hatry ny ela ary efa tompon-dakan'ny Eropa tamin'ny taona 17 Rehefa niparitaka moa i vaovao io dia nilaza tao anatin'ny pejiny i fitiavana Mikaely ny hoe mbola eto mada aho ka za ary mbola andeha hiety atao tsaratsara lohany koafy fa ny tare efa mipoaka nangy ihany. Mampilaza eto ihany aho rehefa go fa ato ihany no misy ny vaovao marina amin'ny fizotran'ny diantsika any amin'ny Misklemania Amerika G5 hoy hafatra izay nambarany ity fitiavana Mikaely ity ny tao anatin'ny pejiny. Izany moa dia midikany hoe tsy marina ireny vaovao miparitaka ireny ary vaovao tsy marina fa mbola eto antoerana ny tenany ary ao anatin'ny pejiny raha tia hijery ny vaovao mikasika ny fitiavana Mikaely fa ny pejy hafa dia mety handainga. Apetraka antsika hatremo ny mikasika aniny fitiavana Mikaely iny, ndeha resika iresaka kely ny mikasika Omnisport Goavana 17 Novambra 2024 voalohany izao no nahazo kianja mitafo Omnisport Goavana sy manara-penitra ito Masina. Mazaka olona 4,000 trano fiomanana ho an'ireo mpilalao ary trano fivoriana ary afaka mandray ny taranja basketball, handball, volleyball sy ny sisa izay tsy voatanisa ary misy koa ny tennis sy ny tennis de table. Raha manana lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena i Antananarivo dia tsy mena mitaha amin'izany ihany koa izy Minazy Arena Sport izay misy ao Toamasina ity, izay natao hamporisihana ny fitiavana ny fanatanjahantena sy hampiroboroboana ihany koa ny kolotsaina indrindra ho an'ny ireo tanora. Hafaliana tsy ombitratra sy hafaliana mitafitafy moa ho an'ny vahoaka ny Toamasina raha vantany vao nahazo ity Omnisport Goavana ity ary tsy nisy afa-tsy ny fankasitrahana izay nomeny izy ireo ho an'ny filohan'ny Repoblika sy ireo rehetra izay tokony hisorana.
Miresaka mikasika an'izay Toamasina izay moa isika anisan'ny tena nahazo tombony be moa i Toamasina tamin'ity fitondrana Rajoelina ity, ary nanambara ihany koa ny présidence de la république ny hoe vita tanteraka ny ampahany faharoa amin'ny boulevard Tsimilahatra ao Toamasina. Lalana mirefy 1,6 km miainga eo amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara hatreo amin'ny hôtely Mio. Ny 5 Jona 2024 lasa teo no nanolotra ny ampahany voalohany ary nahafahana nanokatra amin'ny ampahan'ny fifamoivoizana amin'ny ity lalana ity izay efa tsy azo nampiasaina hatramin'ny taona 2017. Natao ho fotodrafitrasa raitra mafy sy maharitra ity boulevard Tsimilahatra ity ary namboarina zaka ny sedra ny toetry ny andro tahaky ny rivodoza sy ny riakan-dranomasina. Efa andalam-panamboarana ihany koa ny ampahany fahatelo amin'ny ity lalana ity, manomboka eo amin'ny hôpitaly be hatrany amin'ny vavahadin'ny Seranan-tsambony Toamasina. Ireo rehetra ireo moa dia anisan'ny nasongadin'ny filohan'ny repoblika ny omaly nandritra ny ireny lanonana sy fihetsiketsehana be dia be tany Toamasina ireny, ary tena nampiorakoraka ny vahoaka ny Toamasina marobe ny fahatongavany ity andriamatoa filoha ity izay nitokona iny Gymnase Arena Sport iny. Ny sasany amin'ireo maneho hevitra moa dia faly ary ka tena nankasitraka ary nisy raha teo ny nilazany hoe tena nahazo tombony izahay tamatavy amin'ity fitondrany Rajoelina ity, fa ny sasany kosa dia tezitra mafy ka nanakihana nilazany hoe eny hazonareo hoanina io terrain sy lalana io, ary ny lalana rehetra ao Tamatavy dia tsisy ratsy fa io ihany no imatimatezanareo hoy ireo izay maneho ny hevitra. Ajanonantsika hatreo ihany koa moa ny filazantsika ny zava-misy tany Toamasina iny, ndeha ary isika hiresaka kely ny tranga izay noseho tany Meva tanàna voatsatoka vakin-dabiera ny tendany ilay tovolahy. Notsatohin'olona alohan'ny tavoangin-dabiera no vakina ny tendan'ny tovolahy iray nandritra ny lanonana famadihan-drazana tany Ambatofotsy Meva tanàna ny talata lasa teo. Tsy maty izy ary efa tsy misy atahorana ny ainy saingy tsy vitan'ny fitsaboana tany antoerana fa voatery nampiakarina tany Antananarivo renivohitra. Tsy fantatra itsony na hetraketraka na ahoana no nahazo azy fa ny hely ny resaka tao an-tanàna hoe mety valifaty tamin'ny moraingo atsa na resaka vehivavy no antony izany. Efa voasambotra kosa ireo navanona ny loza. Izany moa ny vaovao-nisy tany Meva tanàna koa dia zaraina aminareo rehetra. Rehefa avy nilaza ny tranga tany Meva tanàna iny isika dia ny hamaramparana antsika tanteraka ity video anankiray ity dia ireto sary hitantsika ireto. Izy reto moa dia any Talata Volonondry, hita any amin'ny 30 kilometatra avaratra antsinanany Antananarivo. Toerana anisan'ny mahafinaritra izy ity ary tena mampalaza azy dia ny koba sy ny sosisy amin'ny tsirony malagasy, tena efa maro ny voasarika ny hinana ka afapo tanteraka ny amin'izany koba sy sosisy amin'ny tsirony malagasy izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa ny namarana ny video antsika, koa dia mankasitraka anareo rehetra navitany hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato tsy mijanona tsy ankiato. Zay fa tsy halavianay ny resaka hametra beloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray eo veloma.